Haorian'ny fetiny Pasika no ivoaka ny vatsim-pianarana manerana ny nosy raha ny fanazavana nentin'ny avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny ministeran'ny posta tamin'ity androany ity nailika izy ireo any amin'ny tsy fahatongavan'ny lisitra ireo mpianatra io olana io raha ny fanazavana nentin'izy ireo tamin'ity androany ity avitra solonebe andry Rakotomalala. Roa taona lasa izay nametrahana ny digitalisation no heverina fa anamaivana sy anamora ny fisitrahan'ny mpianatra ny vatsim-pianarana izy ireo. Nanao toy vakana nefa ny fitakinana nerina ny université manerana nosy nianga teo votovorona Fianaratsoa, Mahajanga, Toamasina, Antsarana sy ny Taotoliara. Tsy olana avy ao amin'ny ministera rotota voakasika ny olana raha ny fanazavana nentin'izy ireo fa avy amin'ny lisitry ny mpianatra avy any amin'ireo université no mitarika ny fitarazoan'ny famoahana ny vatsim-pianarana. Ny 17 aprily no ivoaka raha ny fanazavana io vatsim-pianaran'ny mpianatra io. Tao anatin'ny andro vitsivitsy izay mahita fitokoana mpianatra moa amin'ny anjerimanontolo nanomboka teo votovorona ary nitatra tany Fianaratsoa sy Mahajanga ary Toamasina. Ny lisitra izay iasana mihitsy irosoana amin'izay dingana izay no tsy mbola nanana ministera rotota ahafahana zany miditra amin'izay asa izay. Herinandro maro aty aoriana efa nisy ny fisamborana mpianatra fidiran'ny mpitandro ny filaminana ny faritra université na ny tsy fanajana ny franchise universitaire ny herisetra maro isan-karazany nampiarina tamin'ireo mpianatra. Androany ny ministera rotota voatapa-kevitra hitondra fanazavana sy amono afo ny zava-mitranga. Efa ela ny mpianatra no nangataka fanazavana sy famahana olana makasika io vatsim-pianarana io ary nanamafy ny tokony anajanonana ny fanaovana io digitalisation io fa mbola izao manamafy atoko izao hatrany ny ministera rotota.